Taranja tsipoka nety be dia makalaza ny faha-efapolo taonany Iramangana Honoris ny ahafantaran'ny maro azy 70 taona ny lomanosana tao anatin'izany taranja izany izy ka anisy ny hetsika govana izay nikarakarainy faninanana mazava loatra tetsy amin'ny CBT Mahamasina omaly sy Androany mitondra fanazavana mikasika indrindra izay niainany nandritra ny 70 taona izay tao anatin'ny taranja ity izay Honoris. Marobe ireo mpilalao tsipoka nety be sy tapaka sy namana namaly ny antson'ny Iramangana Honoris izay makalaza ny faha-70 taonany nilalaovany ny taranja tsipoka nety be. Nisy araka izany ny fanana izany tanterahana tetsy amin'ny CBT Mahamasina omaly ary nitoy Androany. Mitantara ny niainany tao anatin'izany 70 taona ny taranja tsipoka nety be izany Honoris. Ny tenenana marika aloha izany dia le finiavana izany hoe rehefa misy ny fotoana tokony afaka anaovana fizika dia sy maintsy raha mbola tian'le izy hoe mba tia solatana izany dia zay zany ny tenenana marika le fizika misy izany. Inona ny tena souvenir anao mihitsy tao anatin'ity tsipoka nety be ity izany tao anatin'izay 70 taona izay na ny tsara na ny ratsy? Le souvenir aloha maromaro ihany satria raha nazo le titre aloha zany dia efa anisan'ny souvenir relégué. Le souvenir ratsy koa zany be dia be ihany ohatra hoe le faharesena sy le zavatra tsy tokony ho resy nefa dia resy le sy fitandremana zany saraka zany. Ireny zany dia tsotsoka zany hoe karazan'le souvenir ratsy fa ny tena zavatra mafana aloha dia efa tokony retanjy. 70 taona ny lalaovanao tao anatin'ny tsipoka nety be ny fahitanao azy nandroso vetsika sa nihemotra sa nijanona teo atenatenany raha ny fahitanao azy? Hatramin'izao aloha tsika zany dia somary miakatra dia midina kely dia miakatra salamy lalao rehetra ihany. Rehefa mitana an'le forme ianao dia miakatra, rehefa tsy mitana an'le forme ianao dia midina. Nefa nazanona zany raha misy koa ny tena azo tenenina hoe rehefa manao an'ity taranja ity dia tokony mba tsy vanina aiza tokony fipetrany, manahoana ny tokony atao manoloana ny ro adversaire zany hoe tokony mba hoe todina tsara koa zany le adversaire aiza ny tena manavana anazy, aiza ny tokony andresena azy. Zay zavatra zany hitako hoe mbola misy tsy ampy kely tsy voaetidy andreo technicien natao tarandratsika. Ho anao manokana zany inona ny tena azo lazaina hoe maika ho fanatsarana ity taranja ity eto amintsika? Ny tena maika aloha ampiko zany dia tonga dia ny fananganana hoe tena vrai coach. Zany hoe tiako tenenina io tsy hoe coach manam-bola na hoe coach inona dia tao coach daholo fa le mba le tena tokony ho izy mihitsy ny tokony hoatsoa. Zay zany ny zavatra misy satria rehefa misy ny hety manana zany dia coach ianao, rehefa tsitsy ny hety manana dia alohanao hetsy aloha fa aleo le teny manao dia le manaonao foana salam'izay mantsy dia metraka any amin'le résultat ny farany amin'izy. Zay zavatra izany tokony tsapaina kely. Loka maro araka izany no natolotry Honoris ho an'ny mpandresy tamin'ity faninanana ity ary amin'izao fotoana iresantsika izao dia mbola ao anatin'ny lalao famaranana tanteraka ity taranja tsipoka nety be fankalazana ny faha-70 taonan'ny Honoris ity teo amin'ny sehatry ny tsipoka nety be.